misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray ty latsinainy fa 7 volana jony tia tonga amin'ny lesona ho an'ny tanora zokany sika dia manasa antsika naraka izany hatramin'ny farany. Mialohan'izany dia vavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra, tomponay sy mpanjakanay, faly izay ny fonay miantso ianaranao amin'ity anio ity, amin'ity fotoana natokanay anarana ny tenao ity, dia meteza ianao Tompo hiasa ao anatinay tsirairay avy. Zavela andalo fotsiny eo aminay ny teninao, fa aoka hiasany izany ny fiainanay, ka rehefa vita izao fotoana izao dia hitraka izay ka anaraka ny toromarika rehetra avy aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe azavain'ny voninahiny, azavain'ny voninahiny. Nanangana vahoaka ny andro farany izay anohy ny asa nataon'ireo mpanavao fivavahana lehibe tamin'ny lasa Andriamanitra. Toriana amin'izao tontolo izao mialoha indrindra ny fiverenan'ny tompontsika, ireo fahamarinana nosarona ny aizy, ny fahadiso-kevitra sy ny lova-tsofina. Anisan'izany ny tena sabata maran'ny Baiboly. Ny afatry ny anjely telo no niteraka an'ireo hetsika amin'ny andro farany io. Ny Apokalipsy 4:12 moa dia miresaka ny amin'ny fiangonana maneran'ny tany izay mandrakotra an'izao tontolo izao, mitory ny vaovao mahafaly ny filazantsara mandrakizay. Nisy anjely iray fahaefatra ao amin'ny Apokalipsy 4:20 nanampy an'ireo anjely telo, manome hery ny fanambaran'ireo anjely telo ireo izy io ka ny tany no hazavain'ny voninahiny, izay voninahitran'Andriamanitra izany, ary mifantoka amin'ireo toe-javatra lehibe mitondra ho amin'ny faratampon'ny tantaran'ny zanak'olombelona, ary koa ny fandresena farany sy ny faratampon'ny filazantsara ny toko 12. Ny anjely izay nidina avy tany amin'ny fanatrehan'Andriamanitra be voninahitra atao amin'ny efitra misy ny seza fiandrianan'ny fitoerana masina dia nasaina nanambara ny afa-pamindram-po farany sy ampitandrina ny mponiny tany amin'izay ho tonga amin'ity planeta tany ity. Nambaran'ny Satana ilay anjely mpiodina fa manao ny tsirarony Andriamanitra satria mitaky ny iankofana aminy kanefa kely monja no mely ho setran'izany. Milaza ilay ratsy fa ny lalan'Andriamanitra dia mametra ny fahafahantsika sy ny fifaliantsika. Naneho ny fahadisoan'izany filazan'izany anefa ny fiainan'i Jesosy sy ny fahafatesana ary ny fitsanganany tamin'ny maty. Teo amin'ny hazo fijaliana no namalin'ny fiampangany Santana sy nanehoany fa sady be fitiavan'Andriamanitra no marina. Babon'izany fitiavana izany ary mihevitra ny amin'ny hajan'ireo olona amin'ny andro farany, ka maneho ny voninahiny ilay toetra be fitiavana sy manolotra ny aina. Amin'ny tontolo tena tiany sy araka an'Andriamanitra ary manazava ny tany ny toetra an'Andriamanitra. Voninahitr'Andriamanitra dia ny toetrany. Ho feno voninahitr'Andriamanitra ny tany rehefa feno fitiavana azy isika ary hovan'ilay fitiavana manavitra ny toetrantsika. Izao no hafatra farany nentin'ireo anjely telo afovoan'ny lanitra ho toriana amin'ny tontolo izay tafalatsaka ao anatin'ny aizana ara-panahy.
Zao ny teny eo entintsika amaranana an'izany. Matahorana Andriamanitra ka ombeo voninahitra izy. Tsy misy voninahitra ho an'ny tenantsika ao amin'ny asa tsara ataontsika, na ny fahamarinantsika na koa ny fahatsarantsika. Tokony hanakohako maneran-tany ny afatra ny fahamarinan'i Kristy, ny voninahitran'Andriamanitra no mamarana ny asan'ny anjely fahatelo. Dia ny riko indrindra dia ianao anatin'izany asa izany hampamirapiratra an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fahazavan'i Kristy. Ary anaiky hampitory ny fahamarinan'i Kristy eo amin'ny hafa ihany koa. Amen. Irainay masina tsara indrindra izay an-danitra, misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity anio ity, misaotra Tompo izay mandrotsaka ny fitiavanao aminay mandrakariva, ary maniraka anay ihany koa mba hampiseho an'izany fitiavanao izany amin'ny hafa, satria tianao ihany koa izy ireo. Ampeo izahay hanana fanoloran-tena mendrika ny aminao, ary koa tsapa ihany koa fa lehibe ny fitiavanao anay, ary maniraka anay ianao tsy mba ho adinonay, mba tsy ho adinonay zany misy anapetraka ao aminay izany, mba ahafahanay miara-miasa lehibe tokoa aminao. Meo saina matsilo ary meo fo endry izahay andeha hampahamendrehana miaraka aminao. Tononona sy angatanay aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.